tsika izy député an'Airatsy mazavy androany zao any Frantsany resaka retirety fotsiny hoe any amin'ny 4 taona vao mandeha retirety au lieu de 62 izy amin'ny lalàna teo aloha de mipasy eo amin'ny assemblée nationale zany zao le lalàna fa nisy fihetsiketsehana be amatapitrisana tamina ville maro be tamin'ny Frantsatany no ny grevy tamin'ny herinandro de itorapitso le grevy resaka fisotrondronono mietsika ny olona fa ianao eto rivoaka malagasy mangina ianao tsy miteny ianao arivo ariary ny voatabia ray tsy miteny ianao arivo ariary ny clan vary mangina ianao satria matahotra gagaso cybercriminalité ary zay io atahorana le fitondrana maso io rangitrangitana ihany moa le vahoaka hoe de mivoaka tamin'ny baria de le lamolotra fotsiny mpanoatra zany saka matory ny alaim-bolombavy zalatsalatsaina le voaka fa ainy metsika amin'ny fotoana tokony etsehany ainy io ary tsy atoran'izany malagasy zay ny atotsika eto hoe mampisokatra an'izany tsika député an'Airatsy mazavy de zay ny verenitsika ity misy kabary amina segondra vitsy nataon'ny filoham-pirenena tany Ilakaizy tatany député an'Airatsy mazavy de hoenio tsika izy dia miverina atao anatin'ny fanadihadiny tsika namana technicien zavatra reny lazako anareo ny mamotika ny firenenty izahay ihany iza moa le izahay ro izahay mpanao politika tsy mijery afa-tsy ny tenanay tsy mijery afa-tsy ny androany tsy mijery afa-tsy ny fandavana tsy mijery afa zany zavatra isinanay amin'ny Jesosy Kristy tompo zany député an'Airatsy mazavy zay ihany ozy izy mamotika izahay ihany mamotika an'ity firenenty zay mpanao politika ao anatiny izy zany tsy mijery afa-tsy ny tenanay tsy mijery afa-tsy ny fandravana na anao miakolopa le président ny république misy dika ngeza be iny kabariny iny miakolopa fifonana mifona ozy ngarajoelona zany dikan'iny izy ao anatiny kizy ao anatin'le tsy mijery afa-tsy ny tena nisy olona ny tsatsainga teo iza moa le mamotika an'izy de hoe manodidina anao misy ny tsatsainga manko teo raha ianotsika tsara le izy fa ny olona koa mahita hoe manodidina azy akoatra azy le tsy mahay mitatana de ankoa le hoe ny fandravana ka zay nge nataonao tamin'ny 2009 monsieur le président ianao no nandravan'le firenena efa niaingako na ny taux de croissance 7% tsikako ny taux de scolarisation ny alphabétisation zany resitsika zany resaka tourisme nanana objectif 3 millions tsika isa-taona tamin'izany fotoana andro zany tondrany président Marc Ravalomanana nanao infrastructure tsara be tsika ary nanomboka nazy 5 étoiles tsika itsy ny vato itsy akoatra ny Carlton sy ny restaurant hafa satria isarika mpizahatany tsika microfinance teto nanomboka ny roborobo ary nahafantatra ny tatsa ny ainany zany hoe mihinana ny vola ny atsembohany amin'ny alalany vidim-bokatrany fa zao le izy tsy zany tsony zava-misy am'izao fotoana zao satria nisy PSDR nisy famindramam-bola majinika zay sahirana ny tatsa mindram-bola any amin'ny banque primaire zany nge nefa zavatra azotsika teto hoe nanomboka nisy tatsa manana kibota nanana tracteur teto ary nanomboka nisy mpandrarana anina niveleuse samy hafa lafo vidy zany fa zaka ny tatsa zaka mpandrara député an'Airatsy mazavy ka izy moa nanao miakolopa de mifonany Jesosy Kristy ka zay le nataon'ny fiangonany Jesosy Kristy eto Madagasikara FJKM tamin'ny teny Antsonjombe taretin'ny pasteur Zaka hoe amboary ny firenena fa tsy mety zao de niteniteny foana zany le olona miaraka an'le fitondram-panjakana nanenjika an'le pasteur Zaka zay pasteur mpitandrina ao anatin'ny fiangonany Jesosy Kristy eto Madagasikara fantako moa fa Jesosy ny afaka miteny hoe mandray na tsy mandray ny fifonanao fa mivoaka malagasy aloha zany mahita an'izany nanao miakolopa ianao de tsaratsara kokoa mihoatra ngeza mihoatra lavitra an'izay rehefa tsapanao fa tsy mahomby ianao de ohatran'le iatakataka fa lehilahy lehibe député an'Airatsy mazavy mpanao politika ny tena manamana faniry za manokana aloha de tsy miombon-kevitra amin'ny filazan'ny Andriamatoa Rajoelina ny mpanao politika no mitondra ny fandravana fa ho andry zareo zay
mety am'zay ary izy raha teo a nitondra n'zay fandravana zay teto amin'ny tany sy ny firenena raha natsikaritsika na manafaniry de andro vitsy taorinna ny 4 ny volana janoary iny fanambarana na teny zay natao ny voalohany rajoelina zany hoe ny 4 janoary manko a dia nataontsika hoe andro mainty ho atsika teto Madagasikara na nyloana nyreny fandravana sy fanapotehana nataon'ny ekipan'ny Andry Rajoelina tam'ireny foto-drafitrasa marobe nisy reny indrindrindrindra reo orinasa zay nananany filoha Mary Karavalomanana nanerana ny nosy ny fanapotehana reny tsenam-barotra anisan'izany ny Tetsabeoririka zay hitatsika ny faharavana tanteraka tam'ireny tsenam-barotra isan-karazany reny ny fahamaizana olona teto amin'ny faritra Analakely sy ny sisa tam'izany fotoana zany ianao no mitondra ny fandravana teto amin'ny firenena Andriamatoa Filosina ekipa matoa toy izao ny firenetsika potika tanteraka zany ny hoaviny ty fireneny ty am'izao fotoana zao tsara aloha ny efa matsapa-tena sy mitodika amin'Andriamanitra fa kosa ny vahoaka malagasy tsy manadino ny zioka nampitondrainao azy nanomboka tam'ireny taona 2024 reny ka mandraka kehitriny 400 taona ty ariny ianao vao mahatsapa anisy zavatra tsy nety nataonao teto amin'ity tany sy ny fireneny ty samy tena zany satria ny zavatra ny ainatsika teto ary efa misy ihany koa ny ataontsika hoe profo maro samihafa am'izao fotoana zao am'ireo olona zay mikotrika an'ireny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 reny hitatsika reny ny fanambarany ny Andriamatoa Charles colonel Charles hita ihany koa reny ny arsiva maro samihafa am'ireny hoe nisy fivoriana tatsy nisy fivoriana ro amin'ny fandarana anankiray ataontsika hoe ahoana marina dia anisany mandefa akaiky an'ireny raharaha 2024 reny zay atao hoe tena tao anatin'ny ara-tsi-panahy tanteraka na mitehana ny zava-nisy teto Madagasikara nandrodanana fanjakana ary miariary ny hoe lasa fitiavatena no aminona na amitehana tanteraka ny firenena ataoko fa tsy mahasoa zany ary tsy diso velively ny ray aman-dreny am-panahy raha mitondra ny anatra sy ny atao hoe rotsakazo ihany koa namana faniry ho an'ny mpitondra fanjakana raha nandray an'ireny mitondra an'ireny toriteny reny a satria le fitondram-panjakana ny hoe tsy mety tonga saina raha tsy efa tena aloalika ny rambary ary mikatso avokoa ny ataontsika hoe ny famatsim-bolo za teo na ny robinet rehetra zay vao mitodika amin'ny hoe ay moa misy an'reto vahoaka reto ary io mahatonga azy hoe andeha hitsidika ny vahoaka eny amin'ny faritra rehetra sy ny fotony ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao satria misy le fomba fitentsika manao hoe may ambondrona ary efa kely de kely sisa amin'ny fepitoana hitantanana ny firenena ary ny vahoaka ihany koa de efa mahatsapa ny hoe ny tsy fahafehezany zany fitondram-panjakana zany a mitantana nyity firenena ity miainao anatin'ny olona tanteraka tsika zao ary ataoko angamba namana faniry fa zay nitodiantsika amin'ny hoe maro malagasy a ny efa miandrandra ny fifidianana ho amin'ity taona 2024 ty anovaniny tantara ny Madagasikara ary eto moa de atao foana n'izay fanentanana an'izay amin'ny fahavitreatsika ny amin'ny hoe am'izay lafiny lisym-pifidianana zay zay mbola ho resahana rehefa avy eo fa misy zavatra kely ty namana faniry asa tsara ihany ny ampatsahivina azy ny eo anivon'ny banque centrale am'izao fotoana zao zay nisy ray aman-dreny ny ao natamiko maly de ozy izy hoe mba ampitao any fa anisan'ny mampametra-panotanina ny maro koa am'izao fotoana zao namana faniry ny hoe ahoana marina sy aiza ho aiza marina ny mahakasika an'ilay volamena atsika atao amin'ny banque centrale zay natao hoe hodiovina any amin'ny firenena Suisse
satria maro mametra-panontaniana hoe zany ve tsy raha ny zavona indray satria maro zay volamena efa mivoaka teto amin'ny tany sy ny firenena zay hoe tratra noho ny fanoranana tsokosoko sy ny sisa fa very anjavona ny raharaha ary ity volamena ny malagasy ity ve zay verina fa andrindrana amin'ny lafiny hoe lanjan'ny volatsika tena iverina eto madagasikara marina ve asa efa niverina ve fa nyre fotsiny de hoe andeha hodiovina any ampitan-dranomasina ny volamena ny malagasy fa hatreto tsy nisy fanambarana na filazana mahakasika an'izay volamenatsika diovina ny velan'izay ka atsipo ny teny any am-pony malala ary atsipo ny tady any atandroko ny omby mahakasika an'izay satria ary am-pirenena zany ary an'ny malagasy zany volamena zay tao amin'ny banque centrale zany itsika zany député Alain tsy mazafy manoloana zany adevitra rehetra zany de hoe miantso ny fahamailon'ny vahoaka foana isika mailo tsika voalohany mailo ary mailo ny atomatonga zany de zao hoe efa voafitaka tamin'ny 2009 tamin'ny fanelezana vaovao tsy marina langa tsaoa fanapotehana fiany an'olona diabolisation olona famoronana karazam-baovaoa zay entina anendrikendrehana olona mpitondra fanjakana tamin'izany fotoanandro zany de nikitiana le fon'le vahoaka de nandroba fananan'olona mihitsiny ary tsy raina roa fa marobe manerina Madagasikara de nampanantenana ndray zany le vahoaka malagasy fa efa nandinika tsara le olona ary efa nakalesona kely tany mianatra mihitsy ny ary ny omana hitondra fanjakana 2014 fa zao zavatra hita atsika zao de afaka manamarina amin'ny hoe ny omana hitondra fanjakana ve le olona ary tena mahatsapatsara ve lanjany ny atao hoe firenena repoblika vahoaka de zao ndray mbola mieritreritra taona 3 mbola haka an'le fony vahoaka malagasy eo ny anairansaitsika any vahoaka député Alain tsy mazafy ny hoe aza manaika ny aterana lainga isatokatranotsony isika se fini vity zay aza manaika ny aterana lainga isatokatrano itsony isika taona 3 manapaka nitady-potra amin'ny zavatra ny ainana tamin'irety fitondram-panjakana retytsika eritreritra zavatra hafa vaovao ndray tsika taona 3 ho an'ny taranaka faramanipy ty zany fotoana ka nafanapaha-kevitra zay zany zava-dehibe amin'ny zavatra ambaratsika etona zany mila manapaka tsika amin'ny alalan'ny fanapaha-kevitra sy ny conscience atsika ny fotom-pisainatsika hoe ok zay betsaka ny varidaingana atao 7 tsy manaika naterana lainga tsony laviko ny lainga omena isambaravarana de zay rehefa mare an'izay ianao ampafantaro amin'ny olona manodidina anao sy akaiky anao hoe aoko tsika tsy anaika naterana lainga isatokatranotsony taona 3 satria mieritreritra mbola ambabontsika fotsika vahoaka isatokatrandray reto olona reto amin'ity resadresaka plan sosialy hafahafa ty zareo nge mieritreritra foana fa hoe mahazo tombony meloha am'le fahefam-panjakana sy le volam-panjakana de afaka miliba sy manao am'izay tiany atao ka natapaka rany lalana rehefa natona anao vahoaka mahantra tsy mihinan-kany izy tonga ny amin'ny helikoptera zany satria akaiky ny fotoana amin'ny propagandy fa rehefa hoe anatitra sakafo anao izy mbola tsisy helikoptera sahirana ary zareo mbola mivory mbola isy déplacement ataony any an-dafy tsy tsaronkorony ianao hoe mila vary amin'ny gony tsy tsaronkorony ianao ry vahoaka hoe mila menaka tsara madio bien raffiné tsy tsaronkorony ianao hoe tokony hinana hena tsara tokony hinana yaourt tsara sakafo misy protéine misy calcium misy vitamine misy potassium tokony zany no haninao misy magnesium tsy tsarony ianao fa zao akaiky ny fotoana amin'ny propagandy de ndeha ozy izy anao plan social de iny plan social iny ny fomba hidina ny makany amin'ny vahoaka mila mailo sika aza manaika naterana lainga tsony fa ataovy ampiatsika zay anjaratsika mandinika satria eo atanatsika no avitsika am'ty taona 3 ty sady mamaraparantsika député Alain tsy mazafy satria efa mamaraparana moa tsika namana faniry de tsara angambany ho fitinitsika amin'ny ity
atao hoe fanentanany ity ny afatra faraparany amin'izao fotoana izao zay angatantsika ny teknisiana amin'ireo fitsidihana sy fanentanana ny olo-pirenena izay notanterahan'ny tanora tiako Madagasikara Analamanga sy ny vehivavy tiako Madagasikara Analamanga zany a zay nanao ny hetsika teny amin'iny faritra Andoran'ny Fotsy iny nanao ny fanentanana tamin'iny faraparany herinandro iny. Teny amin'ny distrika Anatsimondrano indray anonanentana sy nanaitra ireo olo-pirenena hisoratra anarana anaty lisam-pifidianana ny tanora Tima Analamanga. Fokontany sy komuna maro no voatety ary nanamafisana izay adidy sy andraikitra ny olo-pirenena izay. Ny tsikaritra misy amin'ireo olo-pirenena no mbola tsy natafiditra ny anarany anaty lisam-pifidianana. Fotoana farany amin'ny talata zao fisoratana anarany le asa fivelomana koa nke tena manerana le adidy koa fifidianana le adidy zany tsy atao ambany zavatra mihitsy ny mbola manatranareo aloha amin'le fanentanana mihitsika satria adidy lehibe soatsika le madinika koa sahirana amin'le fitadiavana nge dia raha tsisy mpanentana ohatran'izao manjary tsisy dia manantena antsika rehetra zany akasitraka fiainana aloha rahana mahita dia tsy manam-potoana firy andehanana makany ianao lasa mandeha mitady vola aty nefa na izany ary miankina amintsika ihany no avintsika raha tsy mitongitsika manoratra ny anarantsika any amin'ny lisam-pifidianana tsika ihany ny fidy olona zay tokony havita atsika dia overitsika satria tsika tanora mihitsy no potika ao anatin'izany raha ohatra hoe tsy hisoratra ny anarantsika tsika ka zao manentana anao za mba hisoratra ny anarana manomboka amin'ny androany tontolo asabotsy androany dia ny alahady dia ny alatsinainy ny talata ny farany dia manentana fa tsika ihany miankina amintsika ihany no avy ny firenena. Efa tamin'ny herintaona aloha voasora fa amin'ity tsy haiko hoe mbola miverina manoratra zany vao tafiditra ilay mandeha hoe tena mila fiovana aloha amin'ny rehetrarehetra mihitsy. Raha ho an'ny aty amin'ny distrika Anatsimondrano manokana atsikaritra ho ireto mpikambana Tima ireto fa tsy nisy intsony ireo mpanisa mpifidy na ireo azao censeur nampiasain'ny CENI nandritra izay feim-potoana nantarana ny fanavozana tanteraka ny lisam-pifidianana izay. Araka izay le midina manentana ny fotony zao dia tena gaga sy talanjona ary tena ampitainany amin'le CENI fohy be mihitsy hoe aiza le olona lazainareo alefanareo manohy an'ilay asa atao anatin'ilay ray volana izay tapitra amin'iraika amby 30 janoary zao fa tena tsy mahita mihitsy izay fokotany maro komina maro nefa nitetezina nanaovana ilay fanentanana fa tsisy an'izany agent du recenseur zany tsony midina ifotony fa ny olona ary mitaraina hoe tsy nandalo tsony ary zareo ka dia mampagaga anay zany le zavatra nefany zareo milazana forofaranana ndraiky amin'ny 30 janoary zao le izy. Ny fanentanana moa dia atao foana fa manainga koa ny tompon'andraikitra maefa amin'ny fikarakarana fifidianana amin'ny fanentanana olona satria raha ny eno sy ny hita tety amin'ny kianja zany amin'ny toerana alehanay dia tena maro tsy nahafantatra ny fisin'ilay izy raha tsy ny tena no manentana azy koa dia manentana antsika tompon'andraikitra mpanjakana eo amin'ny fikarakarana le fifidianana. Anisan'ny toromarika sy andraikitra napetraka tamin'ireto tanora Tima Analamanga ireto raha teo nandritra ny fampiofanana noratovin'izy ireo any asabotsy lasa teo ny fanentanana ny olo-pirenena hisoratra anarana anaty lisam-pifidianana. Anisan'ny antony anankiray nanamafy ny zavatra tahaka an'izao ny fiofanana izay natrehanay tamin'ny sabotsy teo satria tsy te handraraka ilombian-doha zay satria amin'ny mahatanora ihany koa dia ho avy ny firenena zany ary dia manao ny adidy izahay ho an'ny firenena. Rajaivina ny fanisana ny atokantrano ahasahan'ny voameramisana ny fanisana ny mpifidy na ny CLRE no hifarana ny 1 janoary ho avy izao fa ny nanivon'ny fokontany kosa dia mbola hitohy raha ny toromarika avy amin'ny CENI. Ny volana jona telo amby 24 kosa no hikatona tanteraka ny lisam-pifidianana. Dia ankasitrahana moa zany ireny tanora tiako Madagasikara, ny vehivavy tiako Madagasikara ireny izay tsidika ny faritra maro samihafa teto amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano. Maro ny fotoana efa nanaovana an'izay fanentanana an'izay fa iny faraparany herinandro iny moa dia nanamarika azy ny teny amin'ny commune Andoran'ny Fotsy izay misy fokontany maromaro. Ny afatra ampitaina dia ny hoe ny tanora no tena ho avin'ny firenena ary ny tanora no antenaina fa
handray antanana mavitrika mahakasika an'izay lafy ny fifidianan'izay manomboka amin'ny zay le hoe fisoratana anaran'izay a ny fiatrehana ny fifidianana ary indrindrindra ny fiarovana ny voka-pifidianana ka eto moa zany ny atao hoe antso ho an'ireo tanora de ny hoe aoka mba tsy ho ataon'ny olona fitaovana amtehana ny hafa isika tanora fa kosa mba ho fitaovana hampanjakana ny fahamarinana mba hananatsika firenena vanina ho an'ity firenena malagasy ity de eto ihany koa no ametrahana ny veloma finaritra ho atsika rehetra zay nanaraka hatramin'ny farany ity fandarana ity akasitrahana manokana namana faniry zay niaraka mifampitafatamiko teto tamin'ity alatsinainy fa 30 ny volana janoary 2024 veloma toboka ny fanetanana tahaka ireny de tafiditra ao anatin'le hoe andraikitry ny antoko politika zay ao anatin'ny lalàna mifeny ny antoko politika misy ny fanentanana ny olo-pirenena sy ny mpikambana ao aminy ary ny vanim-potoana fifidianana dia tantsoroka efamezatanana ny mpikarakara ny fifidianana ny seni aloha nyfantatsika na de mbola manahirina be zany adevitra momba ny seni zany ny mpiatsehatra ara-politika manao fanetanana angambany milaza miara-mahita nreta fa tsisy akoatra ny antoko tiako Madagasikara manao fanetanana mafy am'izao fotoana izao mba isy ratany olo-pirenena ao anatin'izany lisy mpifidianana zany fa lefa tsika eto raha pitso ny fanetanana any fianaratsoany zay mbola mitohy am'ty androany ity ny any toliary any koa dia mitety elakelatrano ny tanora tiako Madagasikara mahajanga moa mbola sahirana ao anatin'le hoe tapaka ny lalana miakatra ny vidim-piainana ny mahajanga satria enina revony clown ovy raha ny fantatra am'izao fotoana izao mbola seriny de seriny ary etona ihany koa de mitondritsika ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany président ny mpanolotsaina ny-tanàna teo aloha zay tompokla Georges Rakontson zay ndaosy ny fahafatisana izy fantatsika tsara ny ezaka rehetra nataony ho an'ny vahoaka ny mahajanga zany nisy olana izy teo de na izany na zany rehefa tavoaka tetenivo ny fiaramonina izy de nitranga any zao fahafatesana zao de ny ekipa miara-manonja rehetra sy ny namana rehetra de mitondra zany teny fampiononana ho an'ny fahalasany président Georges zany sy ny reo namana mpanolotsaina ny-tanàna namana zany sy ny vahoaka ny mahajanga tahaka n'izany ihany koa ny be ny tanàna iana Radavisa zay tetsy Ivato taloha satria Ivato io manko nisy hoe Ivato firaisana de Ivato aéroport de be ny tanàna tao Ivato firaisana no demandry Ramatoa ana Radavisa dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany isika zany na izany na tsy zany ho isika mbola anara-maso tsika ny am'ty resaka fanisana ny mpifidy satria tsy mbola tratra n'lay seni le tanjona napetrany zany sy ny fitondram-panjakana ny atsika tsy hany problème fa zay atafiditra ny olo-pirenena ao anatin'izany lisitry mifidy zany mba hahatonga azy hanefany adidiny rehefa tonga vanim-potoana mpifidianana zava-dehibe atsika zay député Alaire Tsimazafy tena mamara antsika de makasitraka indrindra tompoko naoara veloma tompoko